Soratsika Andriamanitra izay mamindra fo amintsika, mihevitra antsika, mikarakara antsika, miany fiainantsika isan'andro. Mamerina ny fiarabana izay efa natolotry ny ray aman-drenitsika tery ampanombohana ny fotoana, ary dia mirary ny fitahin'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity. Ao koa ireo manaraka ny pejy Facebook Jesosy mamonjy foibe akoron-drano ofisialy, ho tahin'ny Tompo ny tsirairay avy. Araka ny nambaran'ny ray aman-drenitsika filohan'ny fikambanana dia tsy teto moa ny tena nay mivady tamin'ny alady lasa teo, fa nandeha namitahiraka ho famangina, ho fitsidihana, fampaherezana ny faritra tapany avaratra, faritra Sava, tambaran'ireo distrika 4: Sambava, Andapa, Vohemara, Antalahy. Ary nitoya tamin'ny fitsidihana ny faritra Diana izay nitambaran'ireo distrika 4 ihany koa, dia Diego ary Ambilobe, Nosbe ary Ambanja. Ny afatra izay nantsotsoin'ireo rahalahy sy anabavy mpiray fanantenana tany amin'ireo faritra ireo dia hoe afaro ampitao amin'ny ray aman-drenitsika filohan'ny fikambanana, ary indrindra ihany koa ampiray fanantenana rehetra ho foibe akoron-drano, fa mivavaka ho anareo ny faritra Sava, ny faritra Diana, ary mampihetsi-po ny tenin'ity mpanompon'Andriamanitra anankiray mandefa mesazy hoe nisy fifadikanana tsy ara-potoana izay notanterahany io fiangonana anankiray io, ary dia amampolopolony ireo tonga ny fady hanina sy ny vavaka ho amin'izany antombavaka izany. Dia tia ampahery ianao manao hoe tianao Jesosy, mihevitra anao Andriamanitra, ary tena misy fieverana sy fikarakaran'Andriamanitra manokana ho anao mihitsy. Dia raina ny Tompo, andehantsika hiroso amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Jaona voalohany toko 7, Romanina toko 9. Ireo teny toko anankiroa ireo dia andraisantsika andininy anankiray avy amin'ity maraina ity. Jaona voalohany toko 7, andininy 9. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany ny toko 7, andininy 9. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manotatra amin'ny fiandohana. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Romanina toko 9. Raisitsika ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana anorotoro ny Satana faingany eo ambanin'ny tongotrareo. Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia raina ny Tompo. Mangataka ny tompon'andraikitra mba tsisy olona hivezivezy any an-tokotany mandritra ity toriteny ity, mba hisoroantsika zavatra be dia be. Ho azonareo ihany ilay izy rehefa avy eo, fa aleo mba tsisy olona hivezivezy
na hijorojoro tsy amin'antony any ivelany any a fa mba miditra ty anatiny avokoa zafady indrindra tompoko. Amin'ity maraina ity a dia ampanetretena no hitondrana amintsika ty loha hevitra anankiray ty hoe ny kristianina marina mandresy devoly. Misy fizarana maromaro izy ty saingy mba hifezatsika ny fotoana dia ireto telo reto ihany no hoatolotra atsika. Voalohany, hijeritsika ny hoe tena misy ny devoly. Faharoa no hijerevantsika ny hoe fantaro ireo karazana asa ratsy ny devoly. Any amin'ny fizarana fahatelo ambarana antsika azy no hianarantsika no hoe izay tsy maintsy atao ho an'ny olona, ho an'ny kristianina izay te handresy ny devoly. Any amin'ny faramparany antsika rampy ny fotoana dia misy torolalana, toromarika mahasoa maro samihafa. Tahiny tompo any antsika rehetra ary dia andehantsika andray ilay fizarana voalohany, tena misy ny devoly. Mandraka ankehitriny dia mbola misy ireo olona misalasala, miady hevitra ary mitsipaka marindrano ny fisian'ny tontolo tsy hita maso ambadika izao hita maso zao. Tsy mino an'Andriamanitra izy ireny, tsy mino ny fisian'ny anjely, tsy mino ny fisian'ny devoly ihany koa mazava loatra. Eto anefa ho anao izay tonga eto amin'ity toerana ity dia ampahafantarina ianao fa tena misy ny devoly. Iza moa ny devoly? Izy ireo dia anjely tsy natana ny anjara fanapahany tany an-danitra, lavo tamin'ny fiavinavonana sy ny fireriana, ary tonga fanampikomy amin'Andriamanitra, fanamelohana mahatsiravina ao anatin'ny farimy rehetra avy mandrakizay no miandry azy ireo. Ny Petera faharoa, toko faharoa, andininy fahaefatra, ny Joda andininy fahaenina, ny Apokalipsy toko faharoapolo, andininy faharoa sy fahatelo ary ny andininy fahafolo dia miresaka ny andinindininy mahakasika izany. Tsy hita maso izy amin'ny mafana azy fa misy miasa, mietsika, miteny, mandehandeha, mivezivezy, tsy mijanona eo amin'ny toerana iray. Ny devoly dia manana ny Losifera ho lehibeny sy mpitarika azy ireo. Ao amin'io fanjakan'ny devoly, fanjakan'ny maizina io, dia misy ambaratonga mpifehezana, fitsinjarana azy zay mirindry araky ny nanenyreny sy ny grady ny fahefan'ny tsirairay avy amin'izy ireo.
manana tanjona sy zavakendrena izy. Veriko indray mandeha miasa mandehandeha mivezivezy findrafindra tsy mijanona eo amin'ny toerana iray. Ny devoly dia manana karazana anarana samihafa izay amantarana azy araka ny ambaran'ny baiboly. Raha mijeritsika ny boky ny Isaia toko 4:10, ny 2:12 ka hatramin'ny 4:10 dia miresaka ireo andinin'ireo ny amin'ny Lusifera. Lusifera lavo na zera ary verina itoetra tsara enjera amin'ny tany. Apokalipsy toko 12:7 anarana hoentin'ny devoly dia ny hoe devoly tonga mofo ireto vato ireto. Tesalonianina voalohany ny toko 3 ny 5. Zao no lazainy ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Tesalonianina voalohany ny toko 3 5. Ary noho izany izao koa raha tsy naritra intsony dia naniraka afantatra ny finoanareo fa nirao sendra nakafanànareo ny mpakafanahy ka ho foana ny nikelezanay aina. Saratsy ny devoly makafanahy. Jesosy nalay ny fanahy, Eva nalay ny fanahy, be dia be ireo olona tao amin'ny baiboly nalay mpanahy. Tena misy ny fakapanahy. Avy aiza ny fakapanahy? Avy amin'ny devoly. Hoy Jakoba manazava, samy alay mpanahy ny olona rehetra raha tariany filany sy angoleny izy, fa ny fakapanahy rehefa tanteraka dia miteraka ota, ary ny ota torotoroniny dia miteraka fahafatesa. Ny devoly ve? Izy no mpitondra fakapanahy. Avy amin'io fakapanahy io misy olona eto amin'ity toerana ity nanatrika fakapanahy, nalay mpanahy teny an-dalana, nalay mpanahy tao an-trano, nalay mpanahy tany am-piasana, nalay mpanahy tany am-pianarana. Azadino fa tsy lavitra anao fa lay devoly zay resantsika eto, io ny tao ambadika io fakapanahy zay manangoly anao ankehitriny eo, ary dia azo fisalasalany ianao, misalasala, mirosaina ny tenanao ankiray to tehirona anaraka sy anaiky, fa ny tenanao ankiray miasina sy mamikotra, ary to mailo sy mila mitandrina hoe so dia fandrika eo. Pakafanahy ny devoly. Faharoa, saratsy ny devoly. Jaona voalohany toko 3:9 zay fa nivakitsika teo, fa zao ny lazain'ilay tapany voalohany amin'ity andininy anankiray ty, manao hoe zay manota dia avy amin'ny devoly. Avy amin'ny devoly. Ny ota, karazan'ota, ireo endriky ny ota, fahotana, fahazaran'ny ratsy, fahalembena, sy fahamarinana, fahavetavetana, asan'ny nofo, reny rehetrarehetra reny avy amin'ny devoly. Avy amin'ny devoly. Dia hoy Jaona manazava eto, zay manota dia avy amin'ny devoly. Avy amin'ny devoly. Zay ny tokony hahatonga saina ny olona maro zay mialoka
ao anatin'ny titra sy ny andraikitra mba amin'ny anarana hoe za kristianina, za manana andraikitra, za ohatran'izao, za ohatran'izao. Fa ny baibolitsika de miteny mazava fa na inona mety ho andraikitra na titra etikety hoentin'ny olona iray raha mbola misy otany fiainany avy amin'ny devoly izy, avy amin'ny devoly. Hoy Jesosy tamin'ny fariseo, nieritseritra izy ireo hoe mahay miboky ny lalàna, nyrehareany mihitsy Mosesy, nefa le teny Mosesy tsy nakatoavina, ny fampianara Mosesy tsy tena niletika tao anatiny, ary indrisy lasa fombafomba fotsiny sisa nentina anamelohana ny hafa sy hitsarana ny hafa ary ampangana ny hafa le fivavahan'ny fariseo. Toy Jesosy niteny ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:, ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no ataonareo. Izy de mpamono olona hatramin'ny voalohany de mamono olona koa ianareo ary mitady hamono ahy ianareo avy amin'ny devoly. Izay manota mpamafy fifandira, mpitona olona ho fitsangatsangana, mpitona olona ho any amin'ny karazana fitiavam-bola, mpitona olona any amin'ny fiavinavona, mpitona olona mpapiditra ny olona, mpanandeva, mpamatotra ny olona ao amin'ny tontolo mpahotana sy ny tontolo mparatsiana rehetra. Ny devoly no source ny fahotana. Izy no foibeny io faratsiana rehetra io. Fahatelo, bokin'ny Apokalipsy 2:12, 7. Sokafantsika amin'ny anaran'i Jesosy. 2:12, 7, bokin'ny Apokalipsy na fanambarana. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazera ilay dragona lehibe de ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana, izay namitaka mamitaka izao tontolo izao. Ato amin'ny 2:20, 9:10, de zao ndray ny resahany ary ny devoly zay namitaka azy de natsipy tany amin'ny fariavo sy solofara. Mamitaka asa ratsiny zany, mamitaka. Jereo ny fomba namitany any Eva, tena tamin'ny fomba matona, hainy mihitsy mandresy lahatra. Tsy ho faty ianareo. Tsisy fetraikany zany io. Côté positif amin'ny be dia be amin'io. Ahiratra amin'ny masonareo dia alalany tsara sy ny ratsy hitovy amin'Andriamanitra. Eva moa de tsy andaniny no atonony tanteraka le lazaina sy nafaran'Andriamanitra fa ity teny miaro fitaka avy amin'ny devoly io no tonga nazy vala. Eo ny baiboly no jereny Eva lay voankazo mampitsiriritra, mampahendry, de nanodasany, de ninanany, de nomeniky ny vatiny, voafitaka Eva. Be dia be ny olona fitany devoly ankehitriny tsy maninona zany io hoe ianao nge olombelona no sy raha e, tsy problème zany io e, ianao nge voavonjy foana e, ianao nge ohatran'izao e, na de manao an'ity azy ianao manao an'ity syry, efa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maninona zany, tsy maninona zany, mpamitaka ny devoly. De be dia be voafitaka, be dia be voafitaka, riavana, asa ratsy ny devoly, mpamitaka izy. Zay nisin'ilay fampitandremana nataon'ny Paoly, Timoty 1:4, 9:1, ny amin'ny tenenany nananatra sy nampitandrina mafy ny fanaozy de milaza fa amin'ny andro ariana de hiala amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany devoly. Misy le fitaka mivantana, fitaka amin'ny endrika samihafa, fa misy koa le hoe ny tontolo ny fitaka io fanahy mamitaka. Tao maka endrika fivavahana,
toa maka endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra fa ny tena ao anatiny ao fitaka toy ilay hoe zanak'ondry amboty mitafy io ty zanak'ondry fitaka fivavahana ny resana nefa fisolokina ara-panahy indrisy betsaka ny olona manorina mandrak'izay any eo amin'ny saritsary-pivavahana saritsary-pinoana saritsary-panolora-tena fitaky ny devoly zany fa efatra asa ratsy ny devoly izy dia mitondra loza mampidi doza. Apokalipsy toko 12 eo amin'ny andininy 12 tapany faharoa zao nolazainy andininy io amin'ny anaran'i Jesosy loza ho an'ny mponiny ny tany sy ny ranomasina loza. Tantara voalohany toko 220 andininy voalohany zao nolazainy ty andininy anankiray ty zay miresaka manao hoe ary Satana nitsangana ampididoza tamin'ny Israely. Izy mitondra loza mampidi-doza. Dia misy firenena idiran-doza, misy tanàna idiran-doza, fianakaviana mahita loza, lehilahy vehivavy tanora ankizy mahita loza, eny hatramin'ny fiangonana azy mety ahita loza no ny asa ratsy ny devoly. Izy mitondra loza ao anatin'ny raim-pimaso vitany mampisokatra ny tany anao telomoka building anankiray. Devoly mitondra loza, fiara tsy maninona vetivety ao tsy mety mivily fa mivarina ny akady, fiara manidina zay efa fampiasa ary tsy misy fanahina, efa vita vizity contre vizity alohan'ny décollage, fa vitany ny mampitsombatika an'izany fiara manidina zany eny ambony tsy taka-maso eny. Toy izay koa ny fiainan'ny olona, ampidirany loza, ampidiriny ao amin'ny trosa, ampidiriny ao amin'ny fampitena sy ny faharavana, ampidiriny loza, tondra loza. 5 Mateo toko 5:20 andininy 2:20 Luka toko 9 andininy 9 reo andininy raty miresaka hoe ny devoly dia mampahory, ny devoly dia mampijaly, mampahory mampijaly. Tsy mitondra fiadanana ho an'ny olona manaraka azy naoviana ny devoly. Firifiry manam-boninahitra nampitaomana iny, firifiry ny olona manam-mahisy azy teto tany, nasainy vary lavo na moy fo ary tena ny aina tao anatin'ny fijaliana, tsisy masoandro miratra, matimatin'ny voninahitra, matimatin'ny ny arena, matimatin'ny famirapiratana mamitaka, tafalatsaka tao anatin'ny velam-pandrika. Indrisy ho ipoaly miteny na ninona ny tenany tamin'ny alahelo be, averiky ny mandeha. 5 ny devoly mampahory, ny devoly mampijaly. Zay no isina lehilahy vehivavy tsisy masoandro miratra ny fiainany, ranomaso, alahelo, famoiza-po, miantso loza, miantso fahafatesana, ary dia zao tena toy ireny olona tsisy fanantenana ireny tsony, satria izay ny asan'le devoly. 4 ny asan'ny devoly ve jaolina toko 10 andininy 10 tapany voalohany, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringa. Mangalatra, angalariny ny fifalianao, angalariny ny fetanam-ponao, angalariny ny fahasambaranao, angalariny ny
ny fahombiazanao, angalariny fahasalamana, le fiainana angalariny, tsisy zafabanina, satria zay mampangalaka azy angalatra, mamono, mandringana, asa ratsiny daholo zany, vonony zay mifanena aminy dia maty fanahy, maty, ringana, fandringanana, lozy zany. Fafito, Timoty faharoa toko voalohany andiny fafito, Paoly dia miteny tamin'ny Timoty hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy mitahotra isika, amin'ny dikateny hafa dia hoe fanahy osa, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa, fanahy mampiororo, fanahy mampitahotra, manakorotatsaina. Jereo tsara, dia lasa be dia be mitombo ny tahan'ny olona voan'ny depression, ny deprime daholy, tsy mpianatra, tsy olona efa miasa, hatramin'ny ankizy kely ary lasa voan'ny depression, riavana, mampiororo, mampitahotra, manakorotatsaina, dia lasa feno tahotra, mampatahotra, fanahy mampiororo, fanahy mampitahotra. Favalo ny devoly, ny asa ratsiny ve. Tesalonianina voalohany toko faharoa andiny fahavalo amby folo, zao nolazain'ny Paoly ao amin'ity andininy anankiray ty: naniry akany aminareo ndray mandeha manaindroa zay, dia izao Paoly nefa nosakana ny Satana, mpanao blocage, mpanao sakatsakana, asany devoly zany, blokeny ny fanoloran-tenanao, sakanany ny fiainam-panahinao, ny fanompoinao, sakanany misy sakana eo amin'ny fianarana, sakana eo amin'ny fiainana, faniriana tsy mety tanteraka, fikasana tsy mety vita, vision tsy mety tratra, misy sakana ataon'ny devoly. Sasatry ny manavao, ary sasatry ny manova fomba fiady ny olona ray, saingy izao tsy fantany hoe inona moa mahatonga n'ity blocage eto amin'ny fiainako ity, asana devoly. Bloqué, vola tokony hivoaka tsy tafavoaka, dossier tokony efa lasa lavitra tsy mety tafavoaka, tsy mety tafavoaka, projet tokony sosa tsara, satria tsy miankinatsina indépendant mihitsy le izy, fa maninona bloqué, misy devoly manao blocage fotsiny. Riavana, izany ka izany no asan'ny devoly, asa ratsy ny devoly. Vasivy ny devoly ve, izy dia mikendry ary manana tanjona hitondra olona be dia be ho very hiaraka aminy any amin'ny elo, any amin'ny farimy rehetra avy solo fara. Paoly teniteny, raha miafina amin'ny filazantsara anay dia miafina amin'izay ho very zay noady zao mbain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, mba tsy mpisahan'ny fahazavan'ny filazantsara aminy. Dia misy le teny hoe ataovy lalitalovany ty fireneny ty, ataovy pahana ny masony, ataovy tsy mahalala ninninina izy, mafy ny fony, ndao manko ahita izy, ndao andre izy, ndao alala ny fony izy, dia iny izy ka hibebaka ka ho voavontsy. Dia be dia be ny olona tsy mahalala hoe makaiza moa ty fiainany mirimorimo isan'andro ity, mizotra makaiza, mefara izy, tototoa izy, riavanao, mefanontinianao sy ny sainao lalina ve, makaiza io dianao io, makaiza io lalanao io, aiza fefarana io, aranao ankehitriny io, fa eto mampafantatra anao aho fa ny devoly dia manana tanjona hitondra olona maro ho any amin'ny elo. Ankizy maro nefa lasany,
ny aina tao miditra sy ny faniratsirana ary nanamafy ny fony teo nylohan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana zay nambara taminy. Tanora maro no mitsakotsako ny lelany amin'ny fanenenana ny amin'ny elo ankehitriny. Very no niatrakatraky ny devoly sy ny fitaka nataony. Ray mpianakaviana ray mpianakaviana vahoaka CCN tsy tambo isaina raha mba nomena anaty apahatsekondrasy ianao mba hitana maso ny fijaliana izy ireny sy andrenesana ny feo ny fididididiny sy ny ranomaso ary ny kikika ao amin'ny fahaverezana dia ho nino ianao. Fizy ireny nitoriana filazantsara tahaka izao ihany koa saingy le devoly nanamafy ny fony dia tsy namela azy ho afaka mandrapitiny teo mivavahadiny elo ka tsy isiny ny fanantenana intsony mandrakizay. De very natany androny tamin'ny zavaboana fitany devoly tsy maninona io toy izy foana aoka tsy asa amin'ny raha Toriteny zany. Very nefa rany very ry havana zany no asan'ny devoly. Vavolo amaranatsika azy epitatsika amin'ny fizarana fahatelo. Ny devoly ve izy dia mitondra olana mitondra aretina samihafa. Joba 2:7 tsara ny amakina ity andininy anankiray ity amin'ny anaran'i Jesosy. Joba 2:7 dia nivoaka avy teo anatrehany Jehovah Satana ka namely vairatsy any Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapindohany. Vairatsy nahazo any Joba avy aiza? Tsy hoe mikroba, tsy a tsy hoe arety mifindra, tsy a tsy hoe hereditaire satria nisy razambe génération tany aloha tany boka navoan'ny vairatsy tamin'ny taranaka nisy amin'ny Joba. Fa zao Satana mihitsy no nivoaka dia nitady ny adresin'ny Joba. Aizy Joba rehefa hitany amin'izay nasiny tamin'ny vairatsy niainga fa ny am-paladia vony faladiany vony ranjony feno very ny tenany Joba hatrany atapindohany Joba feno vairatsy asana devoly zany. Ry havana misy aretina maro ankehitriny mipoitretsy mipoitra eroa mampahory mampijaly mandany voly mandany arena tsy mety sitrana tsy mety afaka. Maro amin'izy ireny natao scanner fa tsy hita tsisy ninina azo soratana atao anaty bilan. Inona no soratana? Ny échographie ny alamaina, sérologie ny alamaina, tsisy ninina. Nefa le olona marary, nefa le olona mijaly, nefa le olona fadiranovana. Avy aiza zany? Zany teny aminao androany. Maro amin'ny aretina no avy amin'ny devoly. Mety misy aretina, mety misy olana avy amin'ny tsy fitandremana, mety misy aretina, mety misy olana tena hoe vokatry ny fahotana fitsaran'Andriamanitra tambiny ota zay natao. Fa zao kosa amin'ny androany ty sokafoko ny masonao misy aretina misy olana. Ny devoly mihitsy no mitondra azy dia betsaka ny olona matahiry ny sarin'le marary tamin'ny fotoana nampatanjaka azy. Lehilahy zany ka lehilahy, vehivavy zany ka vehivavy, tovovavy zany ka tovovavy. Fa ny sariny ankehitriny indrisy taolana mifonotitra tsisy afantarana azy tsony. To tsy mampino ity ihany ve ty olona amin'ny sary ity? Eny tompoko misy
misy devoly tondra retina, tondra olana, tondra problema. Izy mihitsy mifototra ny aingana sy ny avian'ilay olana sy lay aretina. Be dehibe ny tokantrano tratry ny olana, lehilahy sy vehivavy milolo olana, hodidininy olana, sepotry ny problema. Ny ao tsy miva, ny ao tonga ihany, ny ao tsy hita zay anaovana azy, ny avany misosoka ihany. De very hevitra mamoy fo tomany, ao miantso fahafatesana, ao manosy tena, ao nefa tena tsisy ninninina azo ny atao ntsony, satria hodidininy olana. Ry havana, toy izay koa ity aretina ity. Ao ny marary fo. Tena vitany devoly mihitsy manimba fon'olona anankiray. Vitany. De marary fo. Vetivety de mangana. Vetivety de mikaikina. Torana tsy mahatsiaro tena. Marary ny fo. Le devoly mihitsy niditra tao. Izy mihitsy no nikitika an'le fo. Ary de zao mpiteny ny fisainany, fieritreretana, ny maizy azy an'le olona. Tonga malemy, tonga miraviravy tanana, mitomany sisa no azo ny atao. Famoizam-po, faverezam-panantenana, tanondrika, malahelo lava, amin'ny alina tsy mahita tory, amin'ny atoandro tsy mahina-kanina, satria zay le asana devoly. Sotra ny tompo hafa tonga eto ianao amin'ity maraina ity, amin'ity androany ity. Ao anatin'izany tontolo rehetrarehetra resahana izany tiako milaza aminao androany. Misy Jesosy nahitanao, misy Jesosy mijery anao, misy Jesosy malala ny problemanao, comprendranao tamin'ny fotoana nampitomany sy navery hevitranao. Ary androany dia noentina entinao mba ho afahana, noentina entinao mba ho atsangana, noentina entinao mba ho sotanina, noentina entinao mba handresy. Alleluia, 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 alleluia. Ary amin'ity androany ity, isy lehilahy andresy androany. Amen. Ny olana nampitomany anao hatramin'izay frère, ny aretina nampijaly sy nampahory anao hatramin'izay, androany ho atao veloma eto zany amin'ny fomba ofisialy, atao veloma eto zany amin'ny fomba ofisialy. Sera, problema tokantranonao, problema ny fonao, problema ny fiainanao, le devoly nampahory nampijaly anao hatramin'izay, amin'ity androany ity no fotoana farany anapahany fiainanao. Manomboka androany, tsofina rano ianao, ho afaka ianao, ho sitrana ianao, ho afaka ianao, voavotsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen ve zany, amen ve zany, amen ve zany. Zao ny zavatra mampisaotra an'Andriamanitra. Tao amin'izany toerana mampalahelo nisy atsika izany, lay Andriamanitra ho an-danitra tsy mitaza-potsiny, tsy mitaza-potsiny. Amin'ny fotoana mampijaly atsika, tsisy ninninona ngiazo ny ray aman-drenitsika ataona dia malahelo ary izy e. Otsangely fon'ny piraita-po te hanampy, saingy voafetra ny azo ny atao. Tsy azo ny zaraina, tsy azonao zaraina amin'le fanaintainana, tsy azonao zaraina amin'le olana personnel. Tena anao rery ihany le izy. Na dia te hanampy azy izy, tsisy azo ny atao. Fa Andriamanitra tsy mijery fotsiny ny rahany Jesosy, fa tonga tetỳ tany Jesosy, vita ny iraka nampanaovina azy, nanaiky teo ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy, ary nanomboka tamin'ny fotoana nampikoriana ny rany ka natapitra ny ainy, dia nitenenany hoe vita maty izy. Tao amin'ny fotoana io no nidina ny tany amin'ny fiainatsika, tontolo tsy hita maso, zavatra mitranga. I devoly ny tazona amin'ny fanalahidy, Losifera niazona amin'ny fanalahidy hatramin'izay. Tazona
tsy omeko ity eto atanako ity nanaika iadama sy eva ivaritra ny taranany mandrakizay noho izany ety atanako ity fa Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsika fa tonga tany izy nandoalika sy nekoaka ary nandositra lavitra ny devoly rehetra hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra fa lay fanala hity teny an-tanany Losifera nalainy Jesosy azon'ilay izy vaovao mafaly teny tsangana tamin'ny maty izy dia hoy izy nanao fanambarana Matteo 7:20 efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany dia raha mafy Andriamanitra azafady dia raha mafy Jesosy azafady eto zany Jesosy zany miaraka amin'io fanala ity io amin'ity maraina ity anokatra ny varavarana ho anao izy amony varavarana ho anao izy anokatra lalana ho anao izy amonjy anao izy anafaka anao izy amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy ny Apokalipsy 2:20 indro zao lay miazona amin'ny fanala ity amin'ny fahafatesana sy ny fiainatsika ity atanako efa maty aho kanefa indro velona mandrakizay aza matahotra fa ho afaka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy halleluia anio inona ny tsy maintsy ataonao raha mbola tsy pina anao tonga eto sambany ianao ngamba tonga eto mbola tsy nanolotra ny fiainanao an'Andriamanitra hoy amin'ny teny aminao androany minoany Jesosy minoa ny heriny minoa ny fanavotana nataony minoa ny rano zay latsaka ho anao minoa ny airiny azo fijaliana fa raha mino ianao androany ihany izy fanafana izay korina toy ny rano hidiny eo amin'ny fiainanao anafatsavany anatin'ny fonao sy ny sainao ny feritreretanao ary hitondra fananganana sy fanavozana fanafana ka na inona tratorana ataony devoly teo amin'ny fiainanao ho tapatapahany tsisy hijanona intsony zany amin'izao maraina izao ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia Hebreo 4:4 hoy Paoly mampianatra mba ndringana eny amin'ny fahafatesana lay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly Kolosianina 4:5 no resainy Jesosy no baboiny Jesosy fanapahana sy ny fahefana aroiny Jaonina voalohany 7:5 fa kitsika tery am-piandohana zao ny sehony zanak'Andriamanitra andrava ny asan'ny devoly tiako anao aleloha mafy be zay rehetra mino azafady Jesosy devoly tonga andavo anao akafananao ampanotanao ambatotra sy anandevo anao anidy anao anna zany fonja ny tranomaiziny ny fahotany zany mandra-pahafatinao fa Jesosy tonga amonjy anao tonga anafaka anao tonga anavitra anao indro ankehitriny no andro famonjena indro ankehitriny no andro akasitrahana zay mino rehetra amin'ity maraina ity tsy azony devoly tazominao amin'izany fonja izany tsy azony devoly tazominao amin'izany toerana izany ho afaka ianao ho afaka ianao ho afaka ianao ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen 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 ny herin'i Jesosy androany maraina ikorina any amin'ny organe anao rehetra iova manomboka ao amin'ny fonao dia ny ranao ny vavanao zay mpifoka sigara tsy ho ty sigara intsony manomboka amin'ity maraina ity ny vava rehetra sy ny lela rehetra mpisotro toka zay tonga eto tsy ho ty toka intsony any amin'ny anaran'i Jesosy amen zay mpiaina amin'ny fijangatsangana sy ny fiainana maloto fiainam-pahotana manomboka amin'ity androany ity ny tanan'Andriamanitra ny amin'ny afakazy avy amin'ny tranomaizina dia amoakazy amboninahitra ho voninahitra Jesosy rery any dia raha ho mafy ny tompo azafady asio aleloha miaraka amin'ny tanana amin'io faofao an'Andriamanitra rery any ny voninahitra alleluia 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 ny hoe mino dia misy teny ao anatin'izany mibebaka manaiky ny anompo an'Andriamanitra sy ankatoa azy amin'ny zavatra rehetra iza mino amin'ity maraina ity ary
zay minrehitra anao aleloia mafy be, zay minrehitra anao amenna fa ho afaka izy amin'ny anaran' Jesosy. Aleloia. Fa zao koa nefa maro amintsika eto ny pino mampalahelo anefa tao milefitra milavolefona eo anoloan'ny etraketraky ny devoly. Teny tokantranonao dia nao mangina, dia nao croiser les bras. Tafiany ankonanao fianao tsy mavity ninona, viravirainy ny zanakao fianao mijery fotsiny. Maro ny mpino kristianina tonga malemy ankehitriny, dia manararoatra ohatra mibanga amin'ny alina ny devoly eo amin'ny fiainany, manara-po, manao zavatra isan-karazany. Mampalahelo dia ity tonga ao am-piangonana fa tao devoly taingim-boziny, sarotra etikety sy titra anarana fa mampalahelo eo ambany vahoan'ny Satana. Anio ho sokafan'Andriamanitra any amin'ny masom-panahinao. Frera, manampaovinao na any akenao an'io toe-javatra tsy mety zay tsy tokony isy eo amin'ny tokantranonao io. Manampaovina seranao any akenao io aretina ampijaly sy ampahory anao io. Manampaovina anao ny lavolefina eo anoloan'ny olana isan-karazany zay tsy hoe fizantoetra, tsy hoe Andriamanitra mitarika anao fa tena devoly mamiravira ny fiainanao. Manampaovina tao amin'ity maraina ity, tsy mandehandefa tany ity hafatra ity, misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao. Engany eo amin'ny tokantranonao zany, teo amin'ny fiainanao zany, anao zavatra ho anao ane Jesosy amin'ity maraina ity. Amen, 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 amen. Misy devoly efa mangoronetana sady any, misy devoly efa mitsoka sady any, misy devoly efa milavolefona sady any. Fa androany maraina ivavaksika rairaisaintsika rafa ny asan'ny devoly rehetra amin'ity maraina ity. Maivana ny fonao mavesatra mirafy ty Toriteny ty, maivana ny entanao, mody fifaliana ny alahelonao, mody falesena ny atinao, amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrany ianao, ho afaka ianao, ho afaka ianao, ho afaka ianao. Amen na ve zany azafady? Fantaro ny andraikitsika pino manoloana ny asan'ny devoly. Fantaro ny andraikitsika. Hitanao, efa samy nataon'Andriamanitra ao amin'ny anjarany avy zava-boary rehetra. Ny saka dia noariana hiaza voalavo, noariana voaforona mba hiady amin'ny totozy. Fianao kristianina, ianao pino, tsika zanak'Andriamanitra, niantso anao Andriamanitra, nifidy anao izy, nanangana anao izy. Inona ny targetany? Andrava ny asan'ny devoly rehetra. Halleluja. Tsodrano anao zay amin'ity maraina ity, na ny ampiasana, na ny ampianarana, na eny an-dalana, na ny amin'ny birao, na eny an-tsena, na ao an-tokantrano, ho rafany azy rehetra asan'ny devoly mifanena aminao, hitorotorany any asan'ny devoly rehetra zay tojo anao, andositra anao any amin'ny fanatrehana maizina rehetra. Amen, amen. Tamin'ny toerana ray namangy tokantrano zay, le vehivavy ray mpianakaviana sy ny zanany, olona mangetaeta an'Andriamanitra, pino an'Andriamanitra. Fa le ray mpianakaviana mpanompo sampy, mpitoky amin'ny tapakazo, ary ny ombiasy sy ny bisikity no andriamaniny.
zavatra miseho foana am'le tokantrano, aretina olana aretina toy izay foana dia nitaraina le rem-pianakaviana manoloana ny trango ohatr'izany dia voaranay mpanompon'Andriamanitra ny mitsidika sy mamangy any atokantrano. Rehefa tonga tany atokantrano, dio nakaizy tratra tao koa le ray mpianakaviana, nampanosoana izahay niakatra tao amin'ny efitrano ambony rihana, birao mpiangonana miralany niaraka tamiko. Inona no niseho? Vao nanomboka tonga amin'ilay tohatra farany ambony izahay, nigadona teo amin'ilay tokoana maravarana misy ny efitranon'izy ireo, nipoaka ny fanafody tao ambany fandriana, nipoaka ny fanafody tao ambony tolana, nipoaka ny fanafody taria anaty valizy armoara, poaka ny fanafody tao ambany tsi. Inona tao al'izany? Inona izany? Tsy misy asana devoly tokony ajanony eo anoloana manomboka androany, tsy misy ody ratsy tokony ajanony eo anoloana manomboka androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny toerana misy lolo sy angatra rehetra nidiranao anao no ela dia tsy ho tamanao intsony izy, angoronetana izy, tsy ho tavela intsony. Amen. Reto reo andraikitra valo izay miandry antsika zanak'Andriamanitra manoloana ny asan'ny devoly. Izavy ny zanak'Andriamanitra aloha tonga eto azafady hoe mafy ny aleloia ary e, ataovy tena aleloia na vrai zanak'Andriamanitra azafady. Reto ny devoaranao. Voalohany, andraikitra fito ny zanak'Andriamanitra, inao a dia mila miambina sy mahony tena. Petera voalohany ny toko 5 atao amin'ny 9:9. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly 5 mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany. Mahony tena, miambina, mila mahony tena. Oaka ho hainao ny mifeny tenanao, aoka nana fahonona tena, mitondra tena ho toy zanak'Andriamanitra fa tsy ho toy ny olona zao tontolo zao. Na amin'ny sakafo, na amin'ny fitafiana, na amin'ny fitantanam-bola, amin'ny zavatra rehetra manana fahonona tena. Fiarahamonina ao tokantrano manana fahonona tena, fampiasana telefônina mahonona tena. Miambina, mila miambina. Ny fotoana melantsika ny fiainam-panahintsika ho goragora ka tsy ambenatsika dia tandodomdoza isika, satria le devoly zay fetsy lahy ratsy toetra zay mikaliny anapodika atsika dia mety ahitahirika sy lalana. Anampy anao iambina ny fanahy masina manomboka androany. Tsy isy fotoana ampatoritory anao, avarimbarina anao eo am-pivavahana, eo am-pamakina baiboly, eny am-panaovana asan'Andriamanitra, toetra ny fanahy mivavaka, toetra ny fahamasina-piainana, dia iaradianinao Andriamanitra ka iambina isan'andro ianao. Efesianina 4:7-7 hoy ny vakiny ty andininy anankiray ty zay diso fantatsika loatra manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza mena toerana izy, aza pidirina trano, aza tehirizina anaty armoara, aza vela itsofoka ao amin'ny trano fisakafoanana, fadino mampiditra azy amin'ny efitrano fatoriana, tanànanao, vavadinao, ambeno azo mena fitoerana amin'ny devoly. Eo amin'ny tenanao, ny fiainanao, teny aloky ny vava, zavatra jeren'ny maso, ndraisy ny tanana, ny aleha ny tongotra, ny hoan'ny ny vava, tandremo. Aza mena fitoerana any anaty ordinateur, any anaty tablety, any anaty telefônina. Idio ny trano frera, idio ny trano sera, ambeny territoiranao hoe tapidalaka le ny devoly, ho tapidalaka le, tsy ho tafiditra,
tsy ho tafiditsy ato amin'ny jesosy mamonjy mandrak'izay ane ny asan'ny devoly rehetra. Tanora zazavavy, aza mena fitoerana ny devoly. Ry tanora zazalahy, aza mena fitoerana ny devoly. Ry ray mpianakaviana, ry rem-pianakaviana, aroviny fonao, aza mena toerana izy. Amen na fiazany azafady. Vai afatsika zao, tsika mila manohitra ny devoly. Aza manaiky. Jakoba 4:7-7. Toero izy. Petera 1:5-7. Toero izy. Hoy Jakoba, manoera ny devoly dia andositanareo izy. Aza mifampirara aminy. Jesosy teniteny, avy ny andrina n'izao tontolo zao, efa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Alleluia. Zay mahatonga ny olona indraindray alofan'ny devoly ny fiainany. Inona mahatonga an'izy? Inona mahatonga an'izay? Raha ninana voankazo anankiray ianao, dia raisintsika ohatra manga na letsy, avy ninana ianao dia najanonao eo ny odiny sy ny voniny, dia misy an'le ranony kely iny. Minoa ianao fa afaka minitra vitsivitsy dia isy lalitra ho tonga eo. Isy lalitra tsy hitanao teo hatramin'izay hanomboka ho hitanao satria ao izy. Dia mandray fepetra ianao, roanao le lalitra, lasa tokoa izy. Satria ny roanao, fa iny lalitra nandeha iny, lasa ny antso namana ny ivelany any. Ny sioka indray mandeha izy dia tonga daholy, ny zanaka nabaviny sy ny zanadralandrainy sy ny fianakaviany, cousin, cousine. Da hoe, aizy, misy sakafo ary. Aizy, ary ambony latabatra ranona. Lalitra ray ny roanao teo, fisy miverina avy any, lalitra 10-12, ary raha mbola majanonjanonao eo, hiakatra 30-40. Ary hoavy mba amin'ny be manga, fa ny mitoerana tsy fatapototra. Fa raha tena manapa-kevitra ianao, ity hoditra voankazo sy vonina voankazo avy ninanany ity no olana, alaiko ty, ariko any amin'ny zordira. Maka éponge aho, lemako tsara, asiko nickel, asiko savony, dioviko tsara ity toerana ity. Tsy verina ao intsony izy. Taka zany io. Maninona ny devoly miverina matetika amin'ny fiainan'ny olona ray, eo amin'ny asany, eo amin'ny fivelomany, manao blocage, mamotika nitsy, misakana ny ry, dia lasa sahirana. Maninona miverina matetika amin'ny aretina sy ny tangana-retina ray, satria misy zavatra mahaliana azy ao. Mahaliana azy. Isy fandroana devoly voatsela, roana le devoly, ny roana devoly ny fahaverezan-tsaina. Ray mpianakaviana anankiray, 7 taona efa verisaina, miantso aty ireo, elanela tany 100 kilometatra. Pasteur, ampio am-bavaka. Vavaka isaorana ny tompo tsy mahalavy tany. Tsy Andriamanitry ny akaiky ihany koa izy, fa Andriamanitry ny lavitra ihany koa. Taovy main libre ny telefona. Miainga avy eto Pandoalena eto manao délivrance any amin'ny toerana 100 kilometatra eo. Voavita le délivrance. Maivana le rangahy, ary tena misy hoe misy fahasotanana sy fahatsarana. Rehefa avy eo miverina indray. Tany amin'ny faninefany ny antsony, pasteur, loza amina tambo ange ato e. Loza amina tambo. Zao zava-misy, lasa megravy. Kakeriny daholo ny fanaka tokatrano. Kakeriny seza, io seza pain io, kakeriny, latabatra, kakeriny. Mataholy zay pasteur fa
sao de ho kakeriny ato koa zay, inona ny atao? Tsy namaly avy hatrany a nananao mifanao toy teo aloha fa no vavaka Andriamanitra, inona ny problema? Zao ano izy ve mampiasa ordinateur? Tsy mampiasa tablety? Tsy mampiasa telefona? Ya, mampiasa izy. Miditsy sa misokatra ny telefona? Aile zanako lany kodiny, sokafy aingana. Sokafana ny zavatra atao. Irahiran'izao tontolo zao anaky 5, sary mamoafady anaky 4. Io lay iverimberenan'le fanaratsy eo amin'ny fiainan'le olona. Misy olona ohatr' zany eto amin'ity toerany ity, androany. Zay mahatonga anao ampahorin'ny devoly, manofy ratsy matetika, ipiranao latsaka tany akady, ipiranao hotitin'ny bibilava, ipiranao tsy mety tafavoaka ny fiainanao, misy antony ao. Dao anao ietsika ampinontsika amin'ity marainy ity, manasanao aho, fafao sary ratsy rehetra ny anaty telefoninao, fafao ny hira tsy manjary rehetra ao amin'ny tabletinao, ao amin'ny ordinateuranao. Esory ny zavatra araka an'izao tontolo zao rehetra, diovy ny fiainanao, diovy ny tokantranonao, diovy ny armoaranao, diovy ny mombanao, dia hitanao Andriamanitra. Amen. Mila toerina ny devoly. Aza omena laka, aza mifampiraharaha aminy, aza mangoraka azy. Gamo izy nangoraka anao, je ty nanaovany anao, ny fahasalamanao potika, ny volanao lany, zao sisa ny efaranao. Tsy miantra anao izy, raha nanafika anao sy nanao ny asa ratsiny, aza miantra azy anao. Diso be ny olona manana sentiment manoloana ny devoly. Tena diso. Anampy anao aneny tompo androany. Amen. Mila miatsika ampinono, marka 9:17. Zao famatara zao, manarak'izay mino, amety tanana marary izy, dia sitrandreny amoaka devoly amin'ny anarako izy. Iza mino tonga eto ary amin'ity marainy ity. Alleluia. Dia hoy Jesosy miteny ao amin'ny Matitiko 19:9, fa enitsika zao, avoay ny devoly. Avoay. Izy tsy miteny hoe avelao am'izao. Avoay. Mila avoaka. Ary rehefa mamoaka azy, tsisy tambitamby. Belzebub, please. Efa hoe melao raha dia sarotra tenenina. Tsisy tambitamby. Tsy izany mihitsy. Fa amin'ny fahefana, amin'ny hery, zay ampiatra an'izany androany dia hita fahombiazana. Dia hivoaka andao anao ny devoly sy ny fampahoriana. Iala ao aminao ny fampahoriany rehetra, fanahitainana sy ny aretiny ratsiny, ny olana naterany. Iala sy andao anao zao maray zao, dia ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miava! Ny anaran'i Jesosy miava! Alleluia. Hitako eto sady fa isy anabavy be dia be hibata fandresena sy voninahitra miaraka amin'i Jesosy. Isy frera tena hita zava-mahagaga androany, isy aretina ho sitrana amin'ny fomba miavaka kely eto androany, zao maray zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisy an'ity malemy anankiray. Inona ozy ianao ny zavatra an'izao? Mampalahelo be. Aiky ny zava-miafy ny fahalemena ara-batana zay nahazo ny olona io. Asana devoly.
zay ny tokony hitandremana am'ty hoe ranoranonjavatra hoe odiodi-javatra zavatra tsy fantampevina sa mba mpitiritirina ao tokantrano. Misy an'izao emboka manitra inona oketsia ka neny olona io tongotra marary nidira miparasy l'Afrika ny Andohany de lazain'le rangahy hoe namisavian'olona diozy tsy afaka raha tsy tena alana mihitsy. Aoary alao ka mila ondry anankiray de akolamena ray mafipika manala an'io fa tsy moramora ahoana morangany impossible an'izany le olona nge fanjabain'ny devolo mampalahelo hoe parasy l'Afrika ry amin'ny elakelaky ny ankikely tongotra de aty amin'ny loaliky le rangahy no tsy etsafiny le mpimasy tsy etsafiny ohatran'ireny mitsetritra tongotromby le sopo zarebe reny ozy izy averiny indray mandeha sisa dia afaka eo lozy nivadika nalemy le rangahy fara nalemy tena nalemy ary le tongotra ny tsy etsafiny le mpimasy asa kely ila kely mampalahelo nge za mampalahelo sy an'ty olona anankiray tamin'ny toera anankiray fa marary ny nifin'ny olona de manantona any aminy tsy mba hoe fitsaboana hoe mba hitanao hoe original mahatsiravina mieritreritra azy fa hoana ny fomba fitsaboana le rangahy tena mahasitrana ve zay miverina avy any koa moa tsy fantatra hoe raha maty amatesa rahavana zena za efa tany afa-baraka raha za rery ny vo fa alao mba ho voko ny hafa mahomby very fitsaboana le tsy miverina tsony tena ohatr' zao nefa ny olona sasa miverina avy any mbola mivoto be ohatr' zany indraindray hainy an'le rangahy io rorany makamo ange mieritreritra azy sokafo ny vavanao aiza ny marary ty toa riariany am'izay eraky ny tanàna vavan-ranony iny efa nandrorako hitanao ny vehivavy mitondratondra tomobile iny efa nrorako sasana devoly sotra mitombotsika feto am'ty toerany ty amin'ny fomba madio no anafahany Jesosy ianao zao maraina zao efa eto sady ny heriny am'ty maraina ity aroy amin'ny teny aminao manao hoe raiso ny fanasitranana anao androany raiso ny fanasitranana anao androany raiso ny fanafahana anao androany sakatsakana rehetra teo mpiteny ny herin'ny rano Jesosy am'ty maraina ity tanan'Andriamanitra iasa amin'ny fomba mahagaga etsika mivavaka fa isay mipaky tany amin'ny tanànanao any amin'ny tranonao any amin'ny finananao any amin'ny tsenanao any rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy am'ty maraina ity vonina vetsika azafady angatahtsika ny rano Jesosy Apokalipsy 2:11 izy ireo na resy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy iseko le lahy dia amoaka devoly am'ty maraina ity isy zazavavy kely zazalahy kely tanora anravarava ny asan'ny devoly am'ty maraina ity amen mafimafy ny amen ary azafady efa io ambany tongotra io satana frera efa torotorony herin'Andriamanitra ao ambany faladianao izy sera aza matahotra itsony ary aza kivy aza mamoy fo andetsika anatona an'Andriamanitra ary zao mba tanteraka ny fandreseny sy ny fombiazana tsy amikerina mipatanjahana mila fenony herin'Andriamanitra tsika ngataka amin'ny fanahy masintsika am'ty maraina ity ary ao anatin'izany famanginy ny fanahy masiny zany ho ravaravatsika ny asan'ny devoly rehetra ravatsika any amin'ny tokantrano ve ravatsika nomena fahefana ianao nomena fahefany mino fahefany zanak'Andriamanitra efeny atananao eny zany am'izao fotoana zao amen sandrato nge ny tananao
sy zaka ny devoly ny tanànao eny. Mafy ny amenina zafady mietseh androany, mietseh asa mijery fotsiny. Aiza le olana, aiza le aretina, aiza le fahazarany ratsy, aiza le fahotana, aiza misy an'le devoly. Mety eo amin'ny loha, mety eo amin'ny sainao amin'ny feritreretana, mety eo amin'ny fo, mety eo amin'ny tokantrano amin'ny zanakao. Androany tsy anaiky tsontsika, tsy anaiky tsontsika. Zay tsy lavolefina rehetra miaraka amiko manao fa amenina azafady. Halleloia. Isy fisokafana mahagaga ny fanoloran-tenanao manomboka androany. Amenina, 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 amenina. Mitsangany amin'ny toerana misy anao dia misahy miteny fa hibata fandreseny anao amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Omewa itumpo ni funaina arutsa ini fana imasina umewa itumpo ni fufunaina arutsai ini fana imasi fenu inierna autupo ni erina haumba uveluna mamelu nifu kure ha umewa sandrato amin'ny tompony tananao dia ny feonao dia ny fonao manana etaeta manana etaeta asa mihetsika mihitsy aloha raha tsy feno ery ianao matsapa fa tena vangin'Andriamanitra halleluia halleluia halleluia. Anampy anao ny tompo amin'ity maraina ity fa aza matahotra. Umewa itumpo ni funaina harutsa ini fana. Jery zay olona mangetaheta ny tompo ankehitriny, zay mangetaheta rehetra, ameno anao any ny herin'Andriamanitra, ameno anao any amin'ny fanahy masina, ameno anao amin'ny fahasoavany any ny tompo, apidina lahibe afo fanahy masina. Halleluia. Azonao atao manomboka mivavaka ankehitriny, azonao atao mivavaka, samy mivavaka manatona an'Andriamanitra aokanana etaeta. Halleluia halleluia halleluia. Sotranao ao tompo, sotranao ao Jesosy.